Miarabatsika mpiray-tanindrazana amin'izao atoandrotoandro zao. Tiandra le mpanakirotana izy izy ny fitondrana tsy ara-dalàna sady tsy légal tsy légitime zay. Zaho mpanakirotana sy zay moa le compte faiky be dia be alefany any e. Hoe zay diaspora no manakarama olona ray alina ariary, roa alina ariary hidina an-dalambe ao Tomasina to zakeo hoe zay tomboky tsy mba manao an'izany. Zay sady tsy voavidy vola, tsy mividy vola. Aminay malagasy manana asiny a. Tsy zay ny andeha hanimba ny zimba ny fahendren'ny malagasy tahaka ny ataonareo amin'izao fotoana zao. Elaela tsika tsy mifankahita. Nandritra zay fotoana zay nareo be no nandefa message hoe tokony mba resana zao. Raha zatra tokony ho resana ny be reo olona be dia be tena mbola tsy nahita fitondrana nanao zatra kitoto sy tsy miafiny ohatran'ny ty fa tena seho ambaribary mihitsy ny azy ny action ataony a, ny alatra sy ny fanondranana ataony tsy miafina amin'izany izy. Fa aloha zay tena mba hoe tena zavatra mipoaka be no resahantsika. Inona moa zao no tena mipoaka be tamin'ireny fotoanany ireny dia iny le resaka général mpiteny ratsy nitsoka any a Dubai. Général mpiteny ratsy satria tadidinareo nisy vidéo zay tamin'ny 2025 tamin'izany izy mbola colonel dia tena mamofady netiny nanentanana an'ireo miaramila kapisat tamin'izany fotoana zany. Dao antsika anao fa teny ratsy fa tsy averiko moa zay mahatonga ana mametraka hoe général mpiteny ratsy. Fa iny izy aloha tena tratra tamin'ny ratsy nataony satria mpanao gazety maro, mpanao gazety vahiny mihitsy nefa nanamarina fa nandeha jet privé izy a nanondrana volamena niaraka tamina mpandraraha karana maromaro. Zay tsy miova mihitsy mantsy le scénario karana colonel général tsy miova. Fa tsika malagasy fotsiny varivarena rebrebeny amin'izany tsisy dikany aty satria misy koa manaiky rebrebena amin'izany. Fa izy manao ny ataony any alefany any bizina mandeha any rehetrarehetra fa marina mihitsy ny teny ramika hoe zavatra tsy vitany zareo tsy vita nandritry ny 40 taona sy ny 7 taona vitany zareo tao anatin'ny efa-bolana io fanondranana. Mbola tsy nahita zavatra ohatr' zao a situation ohatr' zao hoe volamena rofina amin'ny camion rofina amina jet privé ondrana any Dubai. Mbola tsy nahita an'izany a. Izy dimy rahalahy fa samy mifandimbona anao an'izay. Ary nisy anakiroa tamin'ireo ary ty tena mieksikoponareo anakiroa tamin'ireo colonel reo nanatitra devise tany amin'ny banky tany Maurice. Vola amin'ny tena des milliers, centaines de milliers d'euros nalefany tany. Anjaranareo zany mamakafaka hoe ahoana moa fotrinona ny karaman'ny zalahy reo ny afaka manao an'izany izy. Nisy ny vadiny zalahy sasasasandreo c'est que lasa adala nahita vola miliara tapoka satria olona zavatra olona nampimeta reny lasa nazo miliara tapoka. Ahoana moa tsy ho lasa adala kosa. Fa zay zava-misy aloha momba ny général iny fotsiny dia tsotra be le izy reny nefa mampiseho aminareo fa tena hoe tantely afa-drakotra ny zavatra ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manao zay tiany atao izy. Sika moa eto variana fotsiny fampitantara isan'izany fa ninninona zavatra azo alefa ao Madagasikara ao. Ninninona ao na bois de rose io na resaka fasomaity moa sy ny karazany teny varamaday efa hitanareo fa lasa ny vazaha daholy efa nalefa daholy satria gaboraraka le fitondrana. Ny jet privé manao zay tiany ataony miditra ao an-tanàna kinona ko agent d'escale ny lasa DG any ACM olona tsy nanana expérience an'izany inona mifatany amin'izany. Mandamina ny olona tonga manao escale ny hainy liriko DG ana ACM hony izy. Zava-dozany zany reo olona mpitondra taxi no lasa gouverneur. Zava-dozany zany reo olona inona zany faly tena ohatrany apetrapetraka fotsiny le olona. Agagatsika vera zao situation ao Madagasikara ary inona ataon'le général zay. Tena hoe tena voay tsy ny sakafo herinandro fa mihinana zay tiany hohanina mandripaka mihitsy tsy mandalo katsamaina ao zao fiteny an'izay fa de bon. Zay ny amin'iny resaka faharoa resaka le hoe Porny Diego io zany niza fitondrana mifanesiseo tena nitsirito frantsay mihitsy Porny Diego io ho ataony base
ataony base militaire zao le izy a tena iny vokatry le hoe nandefasana jet privé tamin'ny Madagasikara za fa mitena anareo fa matoy ny olona soso tena misy zavatra tiana ho alaina aminy zay de retiko morokitona ndraikelety nandeha falifaly ery fa ny zavatra tokana natao sonita de porny dego io nomena ny vazaha nomena ny frantsay itsika amin'ny tena tsy mila frantsay fa i de nomena ny frantsay nandoalika tamin'ny frantsay raha joelona raha frantsay ozy nareo tsy sanameny io an'izany maika defity nameny fa lasa base militaire frantsay de ahoana moa nilazanao fa tsy mandoalika eo anatrehan'ny frantsay tsika mandoalika eo anatrehan'ny frantsay tsika tompoko tsisy hoe tiako toto hoe zavatra kitoto akory nataony hoe nandefa fanampiana be izy eny zao nanampy be indrindra tamin'ny cyclone iny fa ny ony amintsika zany tsy efa miala aminay nareo ary nininina ampiponareo tsy afaka miala aminay nareo fa raha mbola fitondrana no milelaka amin'ny communauté internationale tsy afa miala amin'ny frantsay zany ianao hoe aza manofy tsisy an'izany ka zay no tiako tenenina aminareo hoe be de be ny tolona natao fa ny teo ihany ny teo ty ara movo maika pire noho ny teo inona ny tolomana tamin'ny 2025 resaka délestage resaka fanaparam-pahefany resaka friareana sy ny vavabe sy ny inona ny fanodikodonam-boly fa am'izao fotoana zao avoroeny zany avoroeny ao anatin'ny 5 volany reto no navita avoroeny ny zavatra nataony zareo tamin'izany fotoana tena lasa ohatry ny kafe ny rano mandeha eo amin'ny jirama tsisy miteny satria tsisy olona voakarama hitarika bidon tadito tsara fa babasy andre voakarama ane reny mitaritarika andre bidon reny efa isan'ny tao anatin'le scénario reny volany dayany na miampiasana tamin'ireny dikan'izay azakaky tsika raha zao nefa ranony tolona azakaky ny GNZ de so no fa mampatonga saina hoe tena natao tohatra fiakarana sy tapi fotsiny zay tapi famafana tongotra fa misy vola be miodina foana isaky misy tolona ary zay tompom-bola no mahazo fahefana tadidio zay efa niseho zany taloha tamin'ny androny Ravatomanga efa niseho tamin'ny androny Ravalomanana zay tompom-bola mahazo tolona zay ihany zao zany zorda ihany tompom-bola satria vola ny ady tao rosy nefa mivaky an'izany dikan'izay zany de re normal raha ny karana am'izao fotoana zao no manjaka satria efa izy mitaloha izy miafina fa zao fi daya mantso averiko foana karana fa izy zao ny tompony vola izy ny tompony fahefana mandoalika amin'ny daholy nretrarehetra milelaka amin'ny daholy de zay sofa tonga saina ny ZNZ am'ty manaraky ty tsika enganeka rehefa isy ny tolona tsy maintsy isy ny tolona fa tsisy tolona vidim-bola ntsony misy moa le fa zatra lalan'ny rininy de mbola miteny ameo zao zay fa tena ivony zay fa zay manana olona zato ronjato ore olona za fa ny teny hoe za tsy voavidy de za koa tsy hividy anareo tsisy tombontsoanahako mihitsy ny andeha hividy anareo fa ianareo mangididotrorina rehefa fantatrareo fa tsy zaka ntsony tsy misy olona mihitsy akory hoe andeha misy mamaky ny tranonao de hoe andana aloha atsofi dadatory am'ray kilometatra nanentory fa tsy maintsy miary teny ianao fa raha lany fotoana andeha antso dadatosi ny anto anao vaky ny tranonao vo batain'ny olona nentanao de ohatr'izay koa le firenena aza miandro mpiaza varina miandro hoe iza nitarika sy ny tarika fa ianao olo-pirenena anao mijoroa ianao de mandehana aza manantena ny izy sy hitarika sy ny tsy tarika ny fahasahino mijoro fotsiny aloha de efa farafaratsiny ahafantaran'ireo mpitondra reo fa vahoaka manatsaina ianao vahoaka manana azy ndamosina ka de zay ny tiako tenenina aminareo hoe tolona madio ny ataotsika tsika tsy mividy vola zany satria voafatotry ny volan'olona foana eo nareo de azagagy nareo raha teny hoe fanisana madika ny tolona raha vo ny volan'ny olona ny ampiasainareo de tsy adaly izy akory anao investissement anio fa niaka fahefana mamaky azy de anao taraiky eo foana ka rehefa hanova zavatry tsika araky ny teniko hoe fanadiovana ny atao de atao tena nadio hatramin'ny bitika indrindra zay ihany ny am'le resaka hoe fanalikana sina nataony tenen'ny Gasikara moa de bon misy ohatra fotsiny ty taiza lahy tamin'ny le prime ministre ny teny hoe ny ambony vovo fa aloha ny ambohy vovo matsy vahoaka malagasy taiza lahy tamin'ny bulldozer le ny tenin'ny ACC hoe fatina lika taiza lahy fa fakolotsaina napetraka tamitsika malagasy mihitsy nentina nampidinana an'le fotoposainantsika mihitsy le fampitahana ny olona amin'ny biby nanomboka tany amin'ny resaky fozy lalomangy kadradraka iny
isika malagasy mihitsy am'izao fotoana zao nefa mampitovy atsika rehetrarehetra amin'ny biby tsisy afaka miala am'izany fa reo fanatika indrindraindrindra misy fanatika moa de tena fozafoza de rehefa tenena nareo raka-dranaka de romotra manompa zay zany zao zavatra misy am'izao ny fitenenandratsy ny fanompana sy ny fanomezana anarana biby olona de zay de taiza ianao gasikara taiza ianao zay zavatra misy eo amin'ny firenena inona ny firenena androso am'izany vahoaka fa tsy matakadavitra tsony ny akabeazana fa zay tsy manana argument resahana za zao raha miteny de misy argument resahako de raha mba misy olona mifampiresaka amiko na manao commentaire de argument ko ny andrasako fa tsy opa sy hoe foza rajojo nisy publika sa miparitaka moa any izahay diaspora o ny mpamoaka hevitra eto nyvidindra joelona anakirotana ny fanjakana mampime ino moa ny amaliko an'ireny nasehoako fotsiny lisy anjaranareo mitsara fa mandefa afatra kely angara joelona hoe aina nanao an'izany tena zany aloha mbola tsy nahita le fofofofo le vola ary tsy te ahitan'izany fa fetoka anambarana anareo fotsiny ironiny ataoko tsy zay tompoko no voavidy volo zany za manokana aloha za mifantatro niza tsisy raha raiko an'izay volanao any sa mitady ho an'ny fiainako a de mba velona amin'ny fahamarinana fa za tsy andeha ho karamain'ny olona satria zay any mo sisa le argument olona joely voavidy voly za hoe tsy andany andro amaly an'izany tsika fa de zay aoka samotonga saina am'izao zavatra misy zao mahereza daholo a Madagasikara any Malagasy.